anao, fa ny fiangonana najoro nampamarina nampalota Salama tanatile minipadesi sibigana dumanana panifiamunana najuru nampamarina aminareo anieny Tompo. Alahady fahadimy manaraka ny Pasika, ny lohahevitra raisitsika androany dia hoe kristianina matotra fakapanahy. Ny salamo fahaenina amin'ny valopolo, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, ho arahan'ira fa raika amin'ny fitopolo amin'ny zato ny antsointsika amin'ny Tompo. Salamo fahaenina amin'ny valopolo, amin'ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, ho vakiana amin'ny fandimby izany. Salamo fahaenina amin'ny valopolo, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, ho vakiana amin'ny fandimby izany. Fivavaky Davida: atongo laminy sofinao Jehova ka valio aho, fahory sy malahelo. Tompo mamindrafo amiko fa ianao no hitarainako mandraka riva. Fa ianao Tompo no tsara sady mamela heloka, ary be famindrampo amin'izay rehetra miantso anao. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho, fa mamaly ahy ianao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy ankoko anatrehanao Tompo, ka nome voninahitra ny anaranao. Ampianaro ny lalanao Jehova, dia andeha amin'ny fahamarinanao ampiraiso ny foko atahotra ny anaranao. Fa lehibe ny famindramponao amiko, ary efa nivonjenao ny fanahiko, tsy ho amin'ny fiainany tsy hita ambany indrindra. Amen.
panjakana ajelisi tsara ina enika kalazana umienini irtani silani kabun Yeshua magazane iombona amin'ny vavaka isika tsy misy tahaka anao tompo ao amin'ireo heverina fa ho Andriamanitra ny firenena rehetra ho avy ankoko anatrehanao indreto izay olona lovanao nividinao tamin'ny rano Kristy misaoranao tompo fa lehibe ny asanao ary magaga tsy takatry ny saina ny fiahinao ny vahoakanao narovanao tamin'ny ratsy izay tamin'ny aretina ka natratra izao anio izao tsy noho ny herinayna ny tanjakay fa noho ny fitiavanao noho ny famindramponao fa nataonao moatra noho ny tsitsina maro izay nitafianao tahaka ny voninkazo izay ary ny volondohanay dia voaisanao avokoa satria malala eo masonao izay tianao dia ny voninahitro natrehanao satria
nalainao zanakao. Ko manao zao fanompom-pavahana zay tompo, misaotra mankalaza manome voninahitra anao fa tsy misy toanao. Misaotra ny Kristy zanakao zay zay nirahanao hanavotra anay. Misaotra ny fanahy masina zay zay nanamasina anay, satria ny fanahy masina miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay. Koa tarifeny zao fanompona masina izao, ka ianao mihitsy namangy anay amin'ny tokantrano amin'ny toerana tsirairay misy anay. Ka izahay dia tempolin'ny fanahy masina, ka fiangonana velona izahay naiza naiza misy anay. Izany no angatahanay, izany no deranay, izany no fifalianay miaraka aminao Tompo, indrindrandrindra mahafaly anay ny manambatra zany mivavaka izany amin'ny vavaka ny ampianarin'i Kristy izay manao hoe: anay zananandro ho amasina ny anaranao, nitonona ny fanjakana ataonay ny sitraponao dia antahaka ny andany maimonany any saza ary mbanany roke tahaka ny andany sy nytana azy nitonona ny fakapana manafana amin'ny ratsy danao ny fanjakana sy ny anao ny voninahitra mandrakizay. Hipetraka isika hiomana amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ny hira 500 ny 1 sy ny 2 no manantsika amin'ny fiainona izany teny soratra masina izany. Amaky ny soratra masina isika riavako a dia arak'izay voasoratra atao amin'ny tantara faharoa toko 5:10 ny 1 ka hatramin'ny 7. Tantara faharoa toko 5:10 ny 1 ka hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Azaria zanak'i Odeda ary dia nivoaka hitsenan'ny asa izy ka nanao taminy hoe: mihaino ahy ry asa mba mijoda sy ny Benjamina rehetra. Jehova momba anareo raha ianareo momba azy, ary raha mitady azy kosa ianareo dia hita azy, fa raha mahafoy azy ianareo dia hafoy anareo izy. Ary efa ela ny Israely ny tsy nanana n'Andriamanitra marina, na mpisorona mampianatra na lalàna, fa raha niverina tamin'i Jehova Andriamanitry ny Israely izy no ny azo pahoriana ka nitady azy dia nahita azy. Ary tamin'izany dia tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka na izay niditra, fa ororobe no nahazo ny mponina rehetra tamin'ny tany. Ary ny fandringana ny firenena sy ny tanàna fa Andriamanitra nampangororo azy tamin'ny fahoriana rehetra. Ko mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana, fa isy valim-pity tokoa ny ataonareo. Toizantsika amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona toko 4
ny 12 ka hatramin'ny 14. Epistily voalohany nosoratany Jaona 4 ny 12 ka hatramin'ny 14. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana. Raha mifankaty isika dia mitoetra atao amintsika Andriamanitra ary tanteraka atao amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy atao amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny Ray efa naniraka ny Zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao aminy Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Faranantsika ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo araka ny Lioka 4. Lioka 4 ny 1 ka hatramin'ny 17. Lioka 4 ny 1 ka hatramin'ny 17. Andeha ho vakitsika eo am-pitsanganana izany ry havako. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentiny fanahy tany anefitra 70 andro izy ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany dia noana izy. Ary hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy: homeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotra izany ka izay tiako no homeko azy. Koa raha iankohako eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ny ankofanao, ary izy rery ihany no tompoinao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana any ambany any, fa voasoratra hoe, izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao. Ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao tafintoina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voalaza hoe, aza maka fanahy an Jehovah Andriamanitrao. Ary rehefa natapitra izay fankapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Tompo Andriamanitra io no ny fitenenanao aminay amin'ny alalan'ny soratra masina izay mampahafantatra aminay ny sitraponao. Ankehitriny indreto izahay olonao, vahoaka nantsoinao, miomana fatratra amin'izany fandrenesana ny teninao Andriamanitra izany. Koa mangataka indrindra Tompo ny fanatrehanao amin'ny alalan'ilay fanahinao masina izay efa nomenao ny mino anao, mba hitoetra teny anatinay, hameno anay tsirairay avy, ka mba hanananay fifantohana, hanananay toetsaina tia mandinika sy mamantatra ary mankatoy ihany koa izany teninao izany.
na ny mpanomponao izay tondra ny hafatra na ny vahoakanao izay handray izany dia samy hoentika izany fanahinao izany avokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. 5:7 sy ny 4 iomanantsika amin'ny hafatra. Fateny mamiko ioanidandatu andoranoso miboky awambo ufanomezanto miazuni mazo sinyane mavu kinanelunda Patene mampisava ni hatimbea mazo toerana ianareo mampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Lioka 4:7-10. Lioka 4:7-10. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary rehefa natapitra izany fakapanahy rehetra izany ny devoly dia nandao azy izy aloha. Ny fakapanahy niatra tamin'i Jesosy dia voalaza amin'ny filazantsara sinoptika, izany hoe voalaza amin'ny Matio, voalaza amin'ny Marika, voalaza amin'ny Lioka. Ireo telo ireo ny antsointsika hoe filazantsara sinoptika. Ny fizahn-toetra dia roa karazana, tsara ny mahafantatra an'izany. Ny fizahn-toetra anankiray antsoina hoe fitsapana dia Andriamanitra ny manao azy. Tena ilaina izy io satria tsy mandavo ny olona fa vomaika mampahery. Karazana fanazaran-tena amin'ny finoana mampitombo fahasoavana. Ila teo hoe fizahn-toetra mandrakariva na fitsapana, Andriamanitra ny manao azy. Fa misy kosa nefa ilay atao hoe fakapanahy, fizahn-toetra ihany koa izy io sainga ny manao azy dia tsy Andriamanitra fa izy ny devoly ny manao azy. Le mpanao azy zany tsy mitovy. Raha fizahn-toetra fitsapana zany izy, Andriamanitra ny manao azy. Raha fizahn-toetra fakapanahy, devoly ny manao azy. Ary ratsy io satria na lavo ianao na tsy lavo tsy maintsy misy zavatra manjoanao, tsy maintsy misy zavatra miatra, tsy maintsy misy zava-dratsy mitranga, ary mahavery mihitsy aza raha tsy avotan'Andriamanitra. Ohatra, ny anjely tanan-danitra dia lavon'ny Satana ny ampahany. Satana rehefa nivadika anjely tanan-danitra izy io, rehefa nivadika ho devoly izy dia nitaona ny anjely hafa. Fakapanahy koa ohatra ny nahavoan'ny Adama dia nidiran'ny fahotana mandraka Androany io. Fakapanahy koa zany nanjoan'ny Joba. I Joba tsy lavo fa ny zanany maty daholo, ny arena sy fongana daholo, mafy ny manjo. Ka le periko apantsika eto dia miresaka fakapanahy fa tsy fitsapana, fizahn-toetra fakapanahy. Ary izay le eto hoe rehefa natapitra izany fakapanahy rehetra izany ny devoly dia nandao azy izy aloha. Lasa aloha devoly, nakasofla aloha izy, nikisaka aloha izy rehefa natapitra ny fakapanahy. Izany hoe tsy nahavoa izy izany dia niala aloha, mbola hiverina izy amin'ny manaraka. Ka eto no hevitrintsika dia hoe kristianina mahatohitra fakapanahy.
ahoana ny nanoeran' Jesosy le fakapanahy zany a natokany devoly miala aloha fakapanahy zany a miala kely dia miverina manko. Zavatra roa no resantsika. Ny voalohany a raha te handresin'ny fakapanahy ianao dia mila manaiky ho tarian'ny fanahy masina, mila manaiky tanteraka ho tarian'ny fanahy masina. Santionana amin'izany ny Lioka 4 vakitsika ny andininy voalohany. Lioka 4 ny andininy voalohany sy ny faharoa vakitsika. Andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny Lioka 4. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tamin'ny Jordana ary nentin'ny fanahy tanan'efitra 70 andro izy ka nalemy devoly fanahy ary tsy nihinan-kanina izy tamin'izany andro izany. Voatapitra izany dia nono. Jesosy Kristy feno inona ozy izy? Feno ny fanahy masina. Le olona zany raha vao tsy feno ny fanahy masina tsy afaka hiatrika fakapanahy. I fanahy masina io dia raisitsika manomboka amin'ny batisy. Jesosy raha hitantsika ololohangy avy natao batisy tamin'ny on'ny Jordana dia nidina tamin'ny fanahy masina. Raha vao tsy ao amin'ny fanahy masina amin'ny olona dia tsy hatotra fakapanahy ovinana ovina. Ary zao koa nefa ny fisian'ny fanahy masina dia mahatonga anao hiatrika ny devoly. Fanahy masina zany tsy mampipetrapetraka amin'ny olona. Jereo tsara, Jesosy izy feno fanahy masina dia niverina avy tamin'ny Jordana dia nanina mitohiny ary nentiny fanahy masina. Le fisian'ny fanahy masina mihitsy no mahatonga anao tsy maintsy miatrika fakapanahy satria fanahy masina mihitsy nge mitondra azy tany mba ho alemy devoly fanahy. Ary matoa ny fanahy masina mitondra anao alem-panahy dia fantany hoe handresy ianao. Ary zay milana ny fanahy masina. 70 andro milaza faharetana sy fiaretana zany ao amin'ny Eksodosy. 70 taona ny zanak'Israely tany anefitra ny anjadin'ny fakapanahy resy matetika izy ireo. Ary zay nilana ny fitarihan'ny fanahy masina satria ny Mosesy nitarika azy ireo fa tsy narahana. Mosesy zany solon'ny fanahy masina teo. I Eli 70 andro 70 alina fady amina koa ny azakazaka. Rehefa feno ny fanahy masina Eli dia navita nandeha 70 andro 70 alina. Ary zay le sary hoe mila feno ny fanahy masina ianao ahafahanao miatrika izany. Ny fanahy masina dia mariky ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ny olona araka ny fanahy no miady amin'ny fakapanahy satria ady ara-panahy io fa tsy ara-nofo. Ahoana moa izy ny Efesianina 4 zay fantatsika loatra. Efesianina 4. Efesianina 4 ny andininy 12. Efesianina 4 ny andininy 12. Efesianina 4 andininy 12. Ahoana ozy izy? Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny mpanjaka n'izao fahamezinana zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Zay le ady ara-panahy le ady. Ka sao ianao variana ka raha tsy ara-panahy zany ianao tsy handresy ny fakapanahy. Zay ny mahafakapanahy azy inona no alainy devoly aminao? Le fanahinao. Ka raha tsy manana fanahy masina ianao etsan-daniny dia vony ianao. Tsy ady ara-nofo io. Tsy mora izany miatrika ny tena fakapanahy izany. Ary io fakapanahy io mety ho zavatra kely, mety zavatra ngeza, ary zay mafetsy ny devoly. Ny devoly tsy mora akory ny miatrika azy ka raha tsy manana fanahy masina. Ny devoly mahery izy, mahay koa izy ny mpahay siansa. Hainy ny antsipirian'ny fiainanao, ny any aretina anananao ary fantany daholo, ny fahalemenao fantany. Tsy vitan'izany koa izy fa ny ara-panahinao koa voarefiny. Izy koa mba teolojiana, izy koa mahay soratra masina mihoatra noho isika. Izay no mahatonga raha tsy manana fanahy masina antsika dia very. Ankoatran'izany ny anarany devoly mpampisaraka, dia bolos amin'ny teny grika. Dia zany à travers mampisaraka.
devoly zany araka ny anarany dia mpampisaraka, mpanipy, le mitsofoka ao ampovoany dia manipy, le mampisy elanelana, le mampisalasala, le mampizara, le miampanga, mampisy intervalle foana izy anelanelany. Ary zay ny lanany fanahy masina. Tsy resitsika io raha tsy ny fanahy Jesosy ary nila ny fanahy masina. Jesosy feno ny fanahy masina sisa. Ary zany no ampahirezana antsika amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra teo. Jaona voalohany toko fahaefatra. Jaona voalohany toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Vakitsika izao no ahafantarantsika fa mitoetra ho aminy sika ary izy atao amintsika tena nomezana antsika ny fanahy. Io fanahy masina zany marika fa mitoetra amin'Andriamanitra isika ary Andriamanitra ato anatintsika. Zay vao matahotra amin'ny devoly satria hitany fa mitoetra aminao ao Andriamanitra. Ny fisian'ny fakapanahy kosa nefa dia manambara fa mahery isika noho ny fanahy masina. Matoa anao ilay ny fanahy dia manana fanahy masina zay ianao. Avelan'Andriamanitra isika hisedra fakapanahy tahaka ny Job sy ny sisa satria nomeny fanahy masina ianao. Kanefa zao koa etsy andaniny ny olona mianjerajery isaky ny fanahy masina isaky ny olona mianjerajera trany isaky ny fakapanahy mandalo kosa marika fa tsisy fanahy masina izy. Isaky misy fakapanahy mandalo ianao mianjera foana tsisy fanahy masina ianao zany. Fa raha isaky ny mandalo kosa ny fakapanahy mandresy ianao misy fanahy masina ianao, zay zany maridrefy afantarana fa manana fanahy masina koa ny olona. Mila manaiky ho tariny fanahy masina isika. Mila manaiky. Izay ny voalohany hoe mila manaiky ho tariny fanahy masina isika raha te hatotra ny fakapanahy. Fa ny zavatra faharoa koa nefa dia ny tenin'Andriamanitra. Mila manaiky hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Tsy nisy zavatra azon'i Jesosy nataony adina amin'ny fakapanahy afa-tsy ny fanahy masina voalohany faharoa tenin'Andriamanitra. Mila miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy fakapanahy telo sary ny fiainantsika, sary ny tany Edena tamin'ny Adama sy Eva, sary ny fiainan'ny zanak'Israely tany anefitra sy tamin'ny andron'ny fahampanjaka, sary ny fiangonana, sary ny fiainako zasy ianao no hita amin'ny fakapanahy telo io. Tenin'Andriamanitra avokoa nandresena setriny Jesosy an'ireo. Inona moa ilay fakapanahy voalohany hoy izy amin'ny andinin'ny fahatelo? Ahoana hoy izy ny devoly? Vakitsika hoe aharoa ny devoly taminy. Raha zanak'Andriamanitra ianao, teneny vaty io mba ho tonga nofo. Tonga mofo, sakafo. Ny mofo manambara fiainana, manambara ny filana, manambara fahavelomana, manambara fiainana andavanandro. Raha io andavanandro ny olona io ny vo dia mivara lila izy. Zay mahatonga ny olona tomany fanampiana, tomany sakafo, tomany mofo. Zay mahatonga ny olona zarana zavatra dia manaiky anao. Zay mahatonga ny olona jonoana tahaka ny trondro matikanina kely toa malina. Azo atao misy varany eto Madagasikara. Ka io zany ny fakapanahy voalohany ny ara-nofo, ny anoanana, ny etaeta, ny tsy fisina, ny fitafiana, ny zavatra rehetra ara-nofo ny fehezina amin'io. Ary zay mahatonga ny vavaka nampianaran'ny tompo manao omeo anay an'io ny tanareo fa mivavaka voalohany nangatahan'i Jesosy dia ny hanina sahaza. Raha amin'ny tena izy mofo sahaza, raha tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao tsy mahay mandahatra laharam-pahamena. Ahoana ho Jesosy? Tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona, zany hoe tsy ny ara-nofo no mandeha loha, na dia nona ara i Jesosy, tsy ny ara-nofo no mandeha loha. Aina aloha vao fitafiana, aina aloha vao vola, tsy ny ara-nofo no mandeha loha. Raha vao tsy mahay mandahatra laharam-pahamena ianao noho ny tenin'Andriamanitra dia lava amin'ny fakapanahy. Zay no mahatsara ny tenin'Andriamanitra mamaly amintsika foana hoe tsy ny tompo teny farany, tsy ny fahafatesana amin'ny tompo ny teny farany, tsy ny aretina amin'ny tompo ny teny farany,
mamantitra atsika foana amin'ny tenin'Andriamanitra, mampamantitra atsika hoe misy zavatra hafa koa ankoatran'ny mofo, sambosa, hena sy ny sisa sy ny sisa. Tenin'Andriamanitra ihany koa no andresena ny fakapanahy faharoa. Ahoana moa ilay fakapanahy faharoa? Ny andinin'ny fahaenina ovakitsika. Dia hono devoly tamina, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba amin'ny voninahiny rehefa natondra izany ka tiako. Devoly zany mitondra azy ohatrany manao gros plan ny zao tontolo zao. Hita daholo ny fanjakana rehetra, ny trano lehibe rehetra tamin'ny andron'i Jesosy, ny ampira rehetra, ampira romanina, ny ampira tamin'izany fotoana izany, ny zava-bitan'ny romanina rehetra, ny amfiteatra rehetra sy ny sisa, mandalo misesy mason'i Jesosy io. Omeko anao io, raha maninona ianao sisy, andinin'ny fahafito, raha miankohoka eo natrehako ianao. Io dia ara-tsaina kokoa ny vola, ny voninahitra, ny fahefana, ara-tsaina kokoa io. Ny olona dia tia laza, ny olona dia tia izay mahery, tia mamirapiratra, ny olona dia manofinofy lava. Dia raha vao tsy mahafehy ny filana rehetra ara-tsaina ianao dia manompo ny devoly. Ary zay mahatonga ny olona manompo miondrika amin'ny vola, miondrika amin'ny fahefana, miondrika amin'ny voninahitra. Tsy tsarontsony ny vady aman-janany, amidy ny tanindrazana, atakalo vola ny zavatra rehetra, satria izay le hoe mandoalika amin'ny voninahitra sy ny fahefana, manary zanaka satria matahotra ny hafa-baraka. Izay le karazana fakapanahy faharoa ty. Aty amin'ny saina kokoa izy ny mamely resaka safidy. Inona ny navalin' Jesosy azy amin'ny andinin'ny fahavalo vakitsika? Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra no iankofanao ary izy rery aminy tomponao. Tsy misy ataonao ambony no Andriamanitra midikan'izay. Tsara ny vola, tsara ny harena, tsara ny zanaka, fa mila ataonao ambony no zany Andriamanitra. Misy fetra. Raha vao tsy hainao zay fetra zay dia mianjery ianao. Jesosy Kristy teny amin'ny devoly anazy ny fahefana rehetra, ary anazy io mariny zany. Anazy ny fanjakana rehetra aty ambony tany ange ampilatarany devoly daholo ny ankamarony. Anazy io meny sezy ianao, meny voninahitra ianao, meny voly ianao, fa mila manaraka zay teniny. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany no mampatsiaro antsika hoe ambony zany rehetra zany Andriamanitra fa tandrema. Ny fakapanahy fahatelo dia ara-panahy kokoa. Ara-nofo kokoa ny ray, ara-tsaina kokoa ny ray, dia ara-panahy kokoa. Nentin'ny devoly taiza indray Jesosy tany amin'ny tempoly, zay mahara-panahy azy. Sao dia tsisy, sao dia tsy anatin'ny fiangonana le fakapanahy, anatin'ny fanompoanao koa. Nampitoerina amin'ny tampon'ny tempoly ny Jiosy avo be le tempoly. Nampitoerina ry amin'ny tilikambo ary ohatra ianao dia asain'ny tsambikina. Manjerana ambany any ianao, fa raha mianjerana ianao tatazany inona hozy izy? Tatazany anjely. Satria ianao zanak'Andriamanitra ni aza taitra. Io fakapanahy io mahazo ny mpanompon'Andriamanitra. Za efa masina be, za efa zao. Fandrin'ny devoly amin'ny zavatra kely tsisy dikany. Mirere. Le fahamasinanao mihitsy ny tadiaviny, zay na hoe maka fanahan'Andriamanitra. Aza maka fanahan'i Jehovah Andriamanitra ao, zany hoe aza mirisika amin'ny zavatra tsy tokony andehananao, fa manahirina an'Andriamanitra ianao. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay na fanafana fo. Tamin'izay nianatra pasitera manko nandeha mitory filazantsara amin'ireny havana, mpampanofa tena reny, mpampanofa tena. Izy tsy mivaro tena ambongady noho izy fa mpampanofa tena. Rehefa mba nandeha teo elaela dia niteny le anankiray hoe ary ianao izy mbo mazana, rehefa 2 volana zany nanaovana le asa, 2 volana, mazana ahoana hoy zay? Misy namanareo nge teo izy mpanompon'Andriamanitra zay, tsy tononoko le fiangonany, niseho molay avy any masina be, ianao ary nabavy miala amin'io. Rehefa nifanerasera teo zay 2 volana fotsiny, izy indray ny lasa client izy.
ary zay le hoe tandremo fa tsy matahotra ny fahamasinanao amin'ny devoly, tsy matahotra an'izany izy ninina toerana misy anao na mpianina pastera mpiandraikitra sampina na inona, tsy matahotra an'izany amin'ny devoly. Aza mirisika amin'ny zavatra tsy tokony. Manjary Andriamanitra ndray ny sairanonao, ianao no te-hitsofoka amin'ny pataloha tery ny fiteny, fa ianao indray no manahirina n'Andriamanitra. Zay mahatonga Jesosy hoe aza maka fanahy amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, aza tsapitsapaina Andriamanitra. Raha natadidinareo tamin'ny fandoha amin'ity vola amin'ity, nisy pastera anankiray tao Afrika tao, nandray le tenin'Andriamanitra hoe nasotra zava-mahafatara tsy hampaninina azy, andeha amin'ny hafanao tsy rehetra aminao ny lelafy amin'Seia, dia mipetraka ambony seza izy dia nasaina nahandro rano mangotroka le mpiangona dia nitondrahana le ry dia may, tsy nanampy azy akory Andriamanitra. Izy nieritreritra hoe tanterahana hoe tenin'Andriamanitra dia mivory daholo ny olona rehetra, tondrahana rano mangotroka may, nitsovoka ambanin'ny maso. Aza maka fanahy amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Ka indraindray tsika miseho manam-pinoana mankahatra zavatra, zao aretim-be dia ianao be zeste hoe za zao andeha nala kely tsy hanao kasibosy, rehefa voa avy any anao dia miteny hoe Andriamanitra tsy niaro anao. Indraindray tsika zany mandeha amin'ny zavatra tsy nanirahana atsika, rehefa zavatra tsy nanirahan'Andriamanitra anao aza atao. Zay koa zany ampianary ny tenin'Andriamanitra atsika. Ka raha tsy manana amin'ny tenin'Andriamanitra tsika tsy matotra fakapanahy. Ary zay neny nahatonga ny asa nanary ny Azaria zanaky Odeda, tantara faharoa 2:20. Mila tenin'Andriamanitra isika dia mila fanahy masina. Nananatra azy izy. Tantara faharoa 2:20 voalohany hoe ary ny fanan'Andriamanitra dia tonga tamin'ny Azaria zanaky Odeda, ary dia nivoaka tsenan'ny Azaria izy ka nanao taminy hoe mieno aho. Ry asa mba amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra, Jehovah momba anareo raha momba azy koa ianareo. Raha mitady azy kosa ianareo dia ahita azy, fa raha mahafoy azy nareo dia afonareo izy. Mila ny fanahy masina isika raha te ady amin'ny fakapanahy. Tsy afangaro ho an'ny fitsapana, fizahan-toetra ataon'Andriamanitra sy le ataon'ny devoly. Ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra dia tsara, mahasoa. Ndray ohatra tsika farany le tadiditsika ve Abrahama nanolotra ny saka atao fanatitra, iny fizahan-toetra iny, satria natolotra saka sa tsy natolotra? Tsy natolotra izy avy eo. Iny fizahan-toetra itsapan'Andriamanitra ny finoantsika. Andriamanitra ny manao azy, ianao tsy lavo mihitsy ianao, tsy mianjera mihitsy ianao. Fa ny fakapanahy ratsy, ny fakapanahy raha tafiditra tsy maintsy misy zavatra simba. Ianao vao vela heloka fa misy zavatra simba. Le ohatra fanaoko matetika veriko foana, raha manao tao foana tany ianao ka be voka, fakapanahy zany. Satria raha mifony ianao vao vela heloka, fa le kibo miala sa tsy miala? Tsy miala, satria fakapanahy iny. Rehefa tafiditra izy dia tsy maintsy mahavoa foana, na tsy azo na raha ny fanahinao. Ka ny hafitra dia zao hoe manekeo tariany fanahy masina ianao raha tefa voaka amin'ny fakapanahy. Ny faharoa, aokanao iaina amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva dia andresy ny fakapanahy ianao, tahaka ny Kristy koa, izay araka ny vakitsika teo hoe rehefa natapitra zany fakapanahy rehetra zany amin'ny devoly dia nandao azy izy aloha. Hiala ndositra anao neny devoly raha miaraka amin'ny fanahy masina sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
andeha hivavaka hifony eo anatrehan'ny tompo isika riavako manoloana izany sitrapony izany. Misaotranao mandrakariva izahay ry Tompo Andriamanitra rainay eo, satria tamin'ity anio ity dia nampianarinao anay indray mba ho kristianina mahatoatra fankapanahy izahay, ka anaiky ho tarihiny fanahinao masina, ary tsy manaiky fotsiny ihany fa feno izany fanahinao masina izany ny tenanay, ny foa mampanahinay. Indrisy anefa Tompo fa na dia manao anay ho zanakao azy izahay, dia tsy mba feno an'izany fanahinao masina izany ny fonay, fa feno zavatra ratsy dia ny lotom-pahotana no ny asany devoly izay ankatoavinay. Tsy manaiky ho tarihiny fanahinao masina izahay, ary izany no mahatonga anay mivily lalana ka tsy mba mahatoitra ny fankapanahy ataony ratsy dia ny Satana izany. Tsy vitany hoe tsy manaiky ny teny ho tarihiny fanahinao masina ihany izahay, fa tsy manaiky ihany koa ny teninao, sady tsy miaino izany indrindra. Ny fanekenan'ny teninao anefa no mitondra fahavelomana ho anay. Raha miala amin'izany izahay dia mizotra ho any amin'ny fahaverezana. Ankehitriny raha nandre izany teninao izany izahay, nandre izany sitraponao izany, dia manaiky ny fahadisoanay. Fantatray ny voka-dratsy ny tsy fanekenao tarihiny fanahinao, fantatray ny faharatsy ny tsy fankatoavana ny teninao Andriamanitra, ko mamindra fo aminay. Amorony fo madio izahay ka havaozy ny fanahinay, ary diovy ny fonay manontolo. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny famelanao ny otanay, ko mba raisy Tompo ny fonanay. Avelao heloka izahay, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay maty nisolo heloka anay, na nadio anay tamin'ny alalan'ny rano, nanaovana izany fifonana izany. Amen. Ataontsika ny hira 821 fahatelo ary faefatra anamafisantsika ny fifonantsika. Oh
Antsika amin'ny beboka mariny tokoa vonina anaiko tariny fanamasina sy iaina ny tenin'Andriamanitra nitsangana indray ny teny soamafaly fa mafa ny fahotantsika izy azo antsika manotra ny fakapanahy hoy ny apôstôly masina fa Andriamanitra dia manan-karena amin'ny famindram-po noho ny lehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika fa fony mbola matin'ny fahadisoana azy tsika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy izy fa efa natsangana isika ka niara-napetrana an-danitra fa fahasoavana namonjenanareo avy amin'ny finoana noho izany ary havana dia voavela sy voafafa-po ny fahotanareo ny aminaran'i Kristy Tompo ka samy amidiran'ny Tompo ianareo sambatra ny olona izay voavely ny elony sy voasarina ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fananana 7:3 nandenin'ny faharoa ny derahantsika ny Tompo Ela dia ena nunandavanayana benisabadate epavitana natisuajaisa anepapalia Kalidia pari isana tumpuna namira ivavaka isika misaotra anao zay ary Andriamanitra ray zanaka fany masina satria mbola afaka mangataka aminao zahay ankehitriny vonina tokoa zay ny andresy ny fakapanahy ka manaiky ny tariny fanainao masina izahay fenoy ny fananao masina izahay iatrianay ny devoly fenoy ny fanainao masina izahay afahanay miatrika ny fankapanahy rehetra ny devoly tokoa dia fetsy dia fetsy manana tetika isan-karazany kanefa ianao Andriamanitra mahay zavatra rehetra mahay mihoatra ny olona rehetra ary ianao no mpanavitra anay ampianaro zahay Andriamanitra atoky anao afahanay mampiray hevitra ny olombelona rehetra izay mizarazara ankehitriny noho ny afitsiko ny devoly misy ny aya misy ny tahotra misy ny teti-dratsy rehetra izay ataony devoly kanefa ny fahendrena avy aminao Andriamanitra ary ny fahaiza mandamina no entinay miady amin'izany manaiky ihany koa izahay ankehitriny iaino sy ankatoy ny teninao Andriamanitra ny teninao izay aina ho an'ny mahazo azy azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny teninao izay ivelomanay sakafo ny ainay manontolo ny saina vatana ary ankofanay ny teninao izay sabatra roa lela ary hitanao ankehitriny ny zavatra maro izay atrianay raha iady izahay dia ny sabatrao ny teninao no afahanay miady ny devoly ny finoana avy aminao no ampinga entinay miaro tena amin'izay natsipika n'ilay Satana ary ny fahamarinanao fiarovatratra ny famonjena avy aminao fiarovan-doha raha hiatrika n'izao tontolo izao izahay raha hiatrika ny devoly izahay dia ianao no mameno fitaovam-piadiana rehetra
mangataka aminao ihany koa izahay Andriamanitro, mifahendrena ny mpitondra anay, mifahendrena ny fiangonanay, fiangonan' Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao no ampiray hevitra anay, amesaina anay, ary ao ka atoky anao izahay, indrindra amin'ny izao ady sarotra lalovanay izao, ny amin'ny otrika aretina coronavirus izay misy ankehitriny. Ianao no mameno fitaovam-piadiana rehetra, ianao no mamela ny erika rehetra, manasitrana ny aretina rehetra, manavitra ny anay tsy hidina ny andavaka, ary mifatanoranay mody indray toy ny an'ny voromahery. Izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny olona izay vonina ny andresy ny fakapanary avana, izay manaiky tariany fanahy masina sy manaiky ny tenin'Andriamanitra, dia samy manambara ny finoana. Ka andehantsika anambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Fanekem-pinoana laharana fahatelo manao hoe: mino an'Andriamanitra totoa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy izany latokana tompontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny fery. Izy no lalana azy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miomaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara amin'ny fanahy isika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy ihany no mambatisa isika ho tena herana. Ny fandresena izay ety mandresy zao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Iroso amin'ny rakitra isika mifandorany tena amin'ny hira fahenina amin'ny fitopolo amin'ny 700 antaterahantsika n'izany. Thank you.
mipetraka ianareo. Eny ry havana ny mifalitsika natotosa zao fanompom-pavahana izao amin'ny andro ny akarana Ascension miraika amby 20 Mai asaina ny fikambanan'ny katekômena ho avy avokoa amin'ny enina sasany ny fahatongavany any vato, ny ampahibe amin'ny fito sasany ny fahatongavany, misy ny fiombonana sy ny fiaramianatra ary ny fivoriana ataon'ny fikambanana katekômena zany anelanelany fanompom-pivavahana. Dia asaina zany ny fikambanana katekômena rehetra amin'ny lakamisy zany Ascension zany io. Manarak'izay ry havana hiditra amin'ny herinandro ny fanahymasina isika Tsoatsy, isy brochure zany na boky kely hozaraina anaovantsika fanompom-pivavahana nantokatramin'ny tsirairay avy aminy. Ny aty amin'ny tambajotran serasera moa mitohy ihany ny herinandro ny fanahymasina raisitsika isakariva amin'ny tambajotran serasera, dia mazototsika miombona miaraka amin'ny fanahymasina fa ny fanahymasina no mampivavaka atsika amin'izany. Ny farany ry havana azadino ny kambotsy ny mpitondra tena ireo sahirana manodidina atsika, na itsika sampana na fiangonana na ny tsirairay samy mba hijery reny trapasahiramina reny no zao antony zava-misy fatatsika eto amin'ny firenena izao. Dia mahatsiaro antsika rehetra mbavaka mandrakariva fiadana mitopany ho aminareo. Amarina izao fotoana izao atsika ry havana hitsangana isika no nira fa 720 ny andininy voalohany sy ny faharoa alohan'ny tsodrano, ny fahatelo aoriany tsodrano. 720. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra moatra ny farany rehetra hiaro anareo, andeha nareo tsy ho reraka, hiazakazika nareo tsy ho sasatra, elatra ny akarinareo takana ny voromahery. Raha mamaky ny lelafo nareo dia tsy ho may, raha mitaniona nareo dia tsy hanafitra nareo izy. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra moatra ny farany rehetra hiaro ny fitiavanareo, hiaro ny tokatraminareo, hiaro ny ainareo tamteraka tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy eto amintsika. Ho tahino raha mandeha, ho tahino raha mitoetra. Amen. Papolombelo ao anaty fitsapa ka ijoroana na pepena narara tiatrautrany tena fa ianao maneraka petraka hivavaka mangina isika. Tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra lokon'ny vavan'Andriamanitra. Andriamanitra ao no iankofanao ary izy rery no tomponao. Aza makafana amin'ny Jehovah Andriamanitra. Rehefa natapitra zany fakapanahy rehetra amin'ny devoly dia nandao azy izy aloha. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
Amen.